rehefa namalala amin'ny tompo tsy hitsahatra hitombo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fampahirezany fanamasina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana hafatra ao antsika ry havako amin'ity ity dia araka ny voalahatra ao amin'ny Lioka. Ny Lioka 5:7-7 mitsahatra eo amin'ny 4:20 izay voavakina dio sy mazava teo. Ny bokin'ny Lioka ry havako araka ny nandahara ny mpandinika azy raha nandalina izany tenin'Andriamanitra izany dia voasokajy eo amin'ny antsoina hoe bokim-bavaka, filazantsara-mbavaka izay ijoroany Lioka vavolombelona ny amin'ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Fa izany Jesosy izany mialohan'ny asana dia mivavaka izy. Rehefa koa malala tsy misy vavaka azo asandratra eo anatrehan'ny tompo anefa raha tsy ao anatin'ny olona ny finoana, raha tsy ao anatin'ny olona ny finoana. Tarafitsika izany eo mivavaka nampianaran'ny tompo eo amin'ny Lioka 6:20. Tarafitsika koa izany amin'ny famahanan'i Jesosy ireo olona tsy omby 5,000. Hitantsika koa izany eo amin'ny Lioka 10:10 mitsahatra eo amin'ny 7:20 moa no misy izany fa Jesosy mivavaka manandra-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra ary vokatr'izany vavaka arai-pinoana izany no antanterahana fahagagana maro araka nataon'i Jesosy. Fa hitantsika koa raha ny finoan'ny mpianatra ny jerena, ny mpianatra naharitra ny vavaka niaraka tamin'i Jesosy raha nandeha tany an-tendrombohitra nivavaka izy mialohan'ny fanenjehana azy. Jesosy niova taretany an-tendrombohitra. Hitantsika izany eo amin'ny Lioka 7:7-20 eo misahatra eny amin'ny 9:30. Jesosy mivavaka fa ny mpianany amin'ity dia naharitra ny vavaka niaraka taminy vokatra ny finoana izay tao anatiny. Finoana avokoa izany rehetra izany ry havako. Ary isika rehetra izay manam-pinoana koa dia tsy maintsy mivavaka isan'andro isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Lioka 5:7-7 mitsahatra ny 9:20 dia Jesosy nampianatra tamin'ny toerana anankiray ary io Jesosy nampianatra io dia efa nandrasana fatratra mihitsy. Ary rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra io ny haino tsara tsika sady namaky koa teo dia efa niainga tany amin'ny toerana maro samihafa ireo fariseo sy mpanora-dalàna ireo niandry fatratra any Jesosy ny amin'izao fampianarana tanterahany izao. Niandry fatratra. Ary dia tsy ny fariseo sy mpanora-dalàna ihany moa fa vahoaka be no nifanizana tao anaty trano mba hiaino izany Jesosy izany. Izao anefa ry havako ny tokony tsaroantsika rehefa mamaky ity tenin'Andriamanitra isika fa tsy ny haino an' Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy ireo fa ny haino an' Jesosy mba handrangitra ny sainy, handrangitra ny sainy. Ary koa ny haino an' Jesosy mba hamandrika azy ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay tonga teo anatrehan'i Jesosy ary ireo mihitsy ny tena nanoloana azy teo. Tamin'izany fotoan'izany indrindra no tonga reto manam-pinoana nitondra marary ny paralysisa ary dia rehefa tsy nahita hevitra tamin'ny idirana ao amin'ny efitrano eo amin'i Jesosy dia ny tafitrano norobahana ary dia nampidinina avy any an-tafitrano ilay marary ny paralysisa. Izany ny zava-misy eo ry havako. Andeha ho averintsika any amin'ny fiarahamonina any ny saintsika tsy maninona ty am-piangonana koa aza fa eo amin'ny fanatonana ny tompo kay dia misakana maro samihafa izay tsy maintsy lalovana ahatongavana eo aminy eo. Izao anefa ny finoana dia mandrava izany sakana izany. Izay no afatra ao antsika ny havako amin'ity voalohany ity. Ny finoana ao anaty dia mandrava izany sakana maro samihafa izany. Andeha ho jerentsika ireo karazana sakana ireo eto amin'ity soratra masina ity sy ampiarintsika avy hatrany any amin'ny fiarahamonina izay misy antsika any.
hitantsika fa mety ho sakana tsy hahafahana manatona an'andriamanitra eto ny fahalemena io marary ny paralysisy io zany raha tsy nanana finoana tao anatiny dia sakana tsy hanatona an'andriamanitra ny fahalemena ny aretina fa sakana tsy hahafahana manatona an'andriamanitra koa zany eo satria Jesosy dia nidodininy olona maro sady tao anaty efitra ny rindrina efatra raha ny amin'ny fiarahamonina misy antsika any zany dia ny tamboho ny alika masika sakana ny tafitrano sakana ihany koa tsy hahafahan'ny olona miditra mihitsy amin'ny rindrina maro samihafa satria misy grille de protection ho isika feno bara vy ny trano sakana zany raha apetraka any amin'ny fiainantsika adavanandro any no zany reha avako malalo amin'ny tompo dia mila halany zany sakana zany fa hitantsika eo amin'io tantara io ihany koa fa sakana tsy nafahana ny fandray tamin'i Jesosy akaiky teo ny sarangan'olona maro samihafa izay vory tao anefitrano mpitondra fivavahana satria zany fariseo zany mpitondra fivavahana zany mety ho sakana tsy hahafahana manatona an'andriamanitra ny mpampiana-dalàna zay mpiaraka amin'ny fariseo ihany nefa mpifandray amin'ny fanjakana amin'ny karazan-dalàna maro samihafa izay nampiarina na lalàna ara-panjakana na lalàna ara-pivavahana ny lalàna koa zany eto dia mety tsy hahafahana mifandray amin'andriamanitra no ireo lalàna maro samihafa izay apetraka eny anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny fiangonana koa dia mety tsy hahafahany sasany mifandray amin'andriamanitra ny fahantrana dia mety tsy hahafahana mifandray amin'andriamanitra koa sakana daholo zany ny fiarovana ny asany tena sa ho simba toy ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna eto izay miaro zany asany zany fatratra sa ho simba zany noho amin'ity Jesosy izay tonga ity ary zany indrindra no hatongavana izy ireo eo ny fiarovana ny vonina impanjakana dia mety ho sakana tsy hanatonan'andriamanitra ihany koa ny mpanorad-dalàna eo fa izy ireo koa eto dia miaro ny fivavahan-drazana izay tsy hahafahan'ny olona mifandray amin'andriamanitra koa sakana koa zany no zany reha avako malalo amin'ny tompo dia karazana sakana be dehibe mety tsy hahafahan'ny olona mifandray amin'andriamanitra dia afaka manontany ny tena tsika isika hoe sao dia mba sakana tsy hahafahan'ny olona manatona an'andriamanitra koa aho any amin'ny toerana misy antsika tsy raray avy ihany fa ny zava-misy eto ilay marary ny paralysisa sy ireo olona ny bata azy dia tsy voasakana zany sakana rehetra izay nisy zany fa dia nihoatra izany izy ireo satria te hanatona an' Jesosy ositranina te hanatona an' Jesosy ositranina no zany ary avako milalo amin'ny tompo dia izao ampiasao ny finoana ao anatinao mba hahafahana mandrava ny sakana tsy hanatonana an' Jesosy indraindray masika dia toa mieritreritra ny fiainantsika fa mety tsara e zany nge ny resako an'ilay alika masika tamboho sy trano feno baravita eo hoe efa milamina zao efa tsy mila n'izany Jesosy zany tsony fa dia efa voaro ny fiainako indrindraindrindra moa ireo olona manana ireny mpiambina tanàna maro samihafa efa milamina tsy mila n'Andriamanitra tsy mila mifandray amin'i Jesosy tsony fa efa mety ny fiainana fa sao sakana tsy hahatonanao an'Andriamanitra izany rehetra zany fa ny finoanao ihany no hahafahanao mifandray amin'Andriamanitra ry havako malala ao amin'ny tompo no zany ary havako izay verina ho sakana dia aoka zany ho esoriny Jesosy amin'ny alalan'ny finoana ao anatinao mba hahatonga ny asanao ho fifandraisana amin'Andriamanitra ny fiaina tokantranonao ho fifandraisana amin'ny Andriamanitra ny fiainam-panomponao ho fifandraisana amin'Andriamanitra ny fifandraisanao amin'ny hafa indrindra ry havako malala amin'ny tompo satria araka voalahatra ao amin'ny perikopa dia alahady natokana ho an'ny aumônerie nationale ity dia ny fifandraisana amin'ny marefo satria olona marefo tonga manatona an' Jesosy eo fifandraisana amin'ny marefo ny marary ny malemy ny mpangataka amoron-dalana ny any amponja sy ny sisa
izay tsy maintsy hifandraisany zany satria nifandray tamin'i Jesosy. Ary Jesosy isan'andro dia miara-matory amin'izy ireny eny an-dalana satria ho Jesosy hoe ny zanak'olona tsy mba manana izay indriny lohany. Eny Jesosy no matory. Miaraka amin'izy ireny Jesosy, miaraka amin'ny any am-ponjy izy, miaraka any amin'ny hôpitaly izy, eny amoron-dalana rehetra eny. Fiainan Jesosy zany tamin'izy teto ambonin'ny tany. Noho izany, raha tsy te hifandray amin'izy ireny sika fa mametraka sakana amin'ny fifandraisana amin'izany, dia tsy ho tafaray amin'i Jesosy koa. Fa toy ireo olona ireo mandranitra ny saintsika fotsiny sika rehefa mivavaka aty am-piangonana, ka miteny ilay miteny mandrakariva manao hoe tsy nisy ny raisina mihitsy ange ilay toritelin'ilay pastera tao e. Satria tsy nisy nandrangitana ny saina mba haranitra indray etrehana ny fiainana. Fa rehefa tena ao anatintsika ny finoana ka ravo zany sakan'izany, dia hiasany fanahy mandrakarivotsika niza miteny momba an'Andriamanitra, naiza toerana hitenenana momba an'Andriamanitra. Ao anatin'io andro avako dia izao, aza miandry ny sakana ho vaovao azy eo vao anatona an'i Jesosy fa misy isia amin'ny fanatonana azy. Toy ireo olona nanam-pinoana ireo dia nisisika mafy no eo amin'i Jesosy. Na dia maro aza ny sakana maro samihafa izay teo anoloany dia te hanatona an'i Jesosy izy ireo, ka ny finoana tao anatiny, ny fanahy masina tao anatiny no nanery azy ireo hitady lalana anatona an'i Jesosy, hisisika hoeny amin'i Jesosy. Noho izany ary avako malala ao amin'ny Tompo dia araraoty ny fotoana anatonana an'i Jesosy, aza miandriandry aniza na iza fa manatona teny zao an'i Jesosy. Fotoana mety zao araraoty zany mba hanatonana azy. Faharoa ry havako, ny finoana eto araka ny hitantsika eo dia manokatra ny mason'ny hafa koa hino an'i Jesosy. Manokatra ny mason'ny hafa koa hino an'i Jesosy. Masom-panahy io resantsika eo iny. Ny finoan'ilay marary ny paralysisa sy ireo nitondra azy no lasa ivon'ity fotoana izay nampianaran'i Jesosy ity, ka nanokatra ny mason'ny apahany tamin'izy ireo hino an'i Jesosy, ary dia hitantsika fa nankalaza an'Andriamanitra izy ireo. Noho ny amin'izany fotoana lehibe izany, inona reny zava-misy ry havako? Zava-misy dia izao, marobe ny olona ny mbola saritsary ny any. Manakona an'i Jesosy tsy ho hitan'ny olona avy aty ivelany, fa sarotsaromanao Jesosy. Sarotsaromanao Jesosy, tsy ho hitan'ny olona avy aty ivelany. Indraindray aza dia mety ho fiangonana mihitsy io. Fiangonana midy lava, fiangonana tsy mamela ny olon rehetra anatona an'i Jesosy. Ary indraindray tsy ny fiangonana vatatrano ihany, fa na ny olona ao amin'ny fiangonana aza dia dosakana tsy anatona ny olon-kafa an'i Jesosy. Sory avako fa tamin'ity fotoana ity dia nisy reto olona izay nanam-pinoana anatona an'i Jesosy reto nanokatra ny mason'ny hafa mba hino an'i Jesosy. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tsy isika reto anie izany, fa olon-kafa ny ivelany ihany sany amin'ny fiangonana hafa noho ny filohantsika eo amin'ny FJKM izay. Ry havako malala, raha tsy ianao ary ilay marary ny paralysisa izay voalaza eto, dia meteza ho isan'ireo mpibata azy, ireo olona mpanao asa soa eny amin'ny fiarahamonina, ireo mpikarakara ny olona any amin'ny hôpitaly, ny any am-ponja, ny eny amoron-dalana sy ny sisa, manao asa fanampiana ho azy ireny maro samihafa. Araka ny voalaza tamin'ny 10 minitra ny sekoly teo, dia ianao ilay isan'ilay manolotra fitaovam-pianarana sy ny fanomezana maro samihafa varin'i Jesosy toy ireny zavatra rehetra ireny, mba ahafahana manokatra ny mason'ny hafa ahitan'i Jesosy.
raha manao izany ty avako ianao dia tsarovy fa tanteraka ny andininy fahinina am'roapolo amin'izao terin'andriamanitra manao hoe talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Izany ary avako malalo amin'ny tompo rehefa hiverina any amin'ny fiarahamonina misy antsika any izany sika dia singan'andriamanitra anankiray mitondra ny teniny mba hanokatra ny masom-panahin'ny olona fa tsy ho sakana amin'ny fanatonan'ny olona ny Jesoa indray ka hibahana eo ambaravarana. Tsy reny olona mpandrangitsaina fotsiny aty am-piangonana ireny noho ny amin'ny asantsika ve, noho ny amin'ny fitadiavantsika fahalalana maro samihafa ve, amin'ny fikarohana maro samihafa, fa tena ampiasa ny finoantsika marina tokoa amin'ny fanatonana an' Jesoa isan'andro. Afaka malalo amin'ny tompo atanteraka izany tenin'Andriamanitra izany anie isika eo amin'ny fiainantsika, ahafahantsika mampahery ny tenantsika, ahafahan'ny tenantsika mahery noho ny amin'Andriamanitra, noho ny amin'ny Jesoa ilay miteny amintsika isan'andro, fa ahafahantsika koa mampahery ny hafa ka tsy ny olona efa ampaherezinao isan'andro ihany no ampaherezinao fa ny hafa koa. Farandriavako dia izao, rehefa mivoaka ivelany isika amin'ny fitoriana ny filazantsara dia mahery kokoa noho ny mijanona eto isan'andro. Satria mantsy ny olona rehefa reraka dia mila mivoaka ivelany izy, izay lotsony hoe maka rivotra madio, mivoaka ny ivelany izy maka hery vaovao dia tonga indray. Ina ny tenenako izany ravako fialan-tsasatra izany izao. Tsy miteny ianao hoe andana miala sasatra koa toy ireo olona marobe efa tsy eto am-piangonana ankehitriny dia foana ny fiangonana, fa mampahery ianao izany hoe mba mivoaha ny ivelany, dia rehefa mivoaka ny ivelany dia mitoro ny filazantsara toy nataon'i Jesoa, fa tsy mivoaka ny ivelany toy reto fandroseho mpanorandalàna reto andrangitsaina fotsiny ka tsy hidira ny finoana ao anaty akory, fa mivoaka ny ivelany tsika maka hery vaovao. Atsika ny olona rehefa marary ataontsika hoe tsy ny kristianina fa ireo olona tsy mino na ireo olona minomino foana dia maka hery vaovao any akafa izy entina hampahirezany ny tenany. Tapaka azy hoe mandeha any amin'ny ary sy ary maka hery vaovao. Dia toy izany koa tsika kristianina rehefa mifankahita tava eto isan'andro sika dia mety reraka ihany, fa mba mivoaka ny velany koa mitoro ny filazantsara mampahery ny hafany, ary ny fampahirezanao ny hafany dia azahoanao hery vaovao indray iverenana ka hifampahirezantsika rehetra eto amin'ny fotoana rehetra izay iainantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika izany teny izany hasoany tena sy ny fanahintsika. Amen.